Tolampaty tam gony nisy nahita gony feno tolampaty no hita tany Ambatolahy distrikany Ambositra ny Omaly. Mpianatra ny rava avy nianatra no nahita azy ary nampandre ireo mpitandro ny filaminana ary rehefa natao ny fizahana dia tolandava miisa 220 no tola natao anatin' io gony io. Natao ny fanadihadina ka hita fa nisy vakifasana teny antoerana. Voaporofo nandritra zany ihany koa fa ireto tolana tamin'ny gony ireto no nalainy ireo olon-dratsy tao amin'io fasana io. Holazaintsika mony hafa ankoatran'izay sy ireo rehetra zay tokony holazaina fa mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova abonena sainatsika asio zay ny video noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany milohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy ajaina. Ny androandroany moa dia anisan'ny niteraka resabe ary maro raha teo ireo olona zay efa nilazany hoe mandria ampiadanana mikasika an'ity mpanakanto Flash B ity. Niparitaka ny vaovao fa hoe nodimandry ny mpanakanto Flash B. Fa ny vaovao tena marina aviany amin'olona ankaiky azy dia tsy nodimandry akory i Flash B fa mbola dans les communs. Flash B miady mafy amin'ny aretina fa tsy hoe nodimandry araka ny vaovao izay miparitaka. Araka ny antso ny fanaovan'olona tamin'ny fianakaviany dia mbola ao anatin'ny fitsabona ny fianakaviana ary mangataka vavaka amintsika jiaby mba ho sitrana soamantsara ny mpanakanto Flash B ary izahay ato anatin'ny chaîne raha teo dia mivavaka ho azy ary mirary fahasalamana ho azy engane ho sitrana soamantsara. Iarantsika mahalala sy iarantsika nafantatra moa dia anisan'ny tena niparitaka ny vaovao mikasika an'ilay polisy mpiana-draraha izay namony ny sakaizany. Ity amin'ny sary hitantsika ity ilay tovavy 12 taona maty no tsatotsatohan'ilay polisy mpiana-draraha sakaizany tamin'ny antsy ny afako maly hariva tany Toliara. Mbola tsy hita io polisy sakaizany io hatramin'izao, voalaza fa ny famaly izy roa ka nahidiny ny trano dia novonomy tao ity tovavy hitantsika amin'ny sary ity hoy ny fiarahamonina. Rehefa avy namony ilay sakaizany izy dia nitsambikina teo ambaravaran-kely ka tsy tratra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny polisy izay namony ilay sakaizany iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny loza ampifamoivoizana. Nisy accident indray teny Tsarasotra ankaikin'ny polisy. Vehivavy iray Amerikanina no namoy ny ainy teo amin'ny devant no nisy azy. Voalaza fa voatifitry ny jiro faribe izy ka tsy nahita ilay Starex sy ilay camion janona ka nifatratra teo. Izany moa ny zavatra nisy teny Tsarasotra ankaikin'ny polisy ilay resaka loza ampifamoivoizana koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Ny manaraka izay ho resantsika dia mikasika any Zatia Rosé. Nandefa hafatra mahitsy izy, nandefa hafatra mamay vay ihany koa ho an ireo lehilahy vay, ho an ireo lehilahy izay tia mikotikoty vehivavy. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany Zatia Rosé. Tsy mila fitiavan'olona mahantra aho hoy ny fanambarana izay nataony ity vehivavy Zatia Rosé ity. Nilaza i Zatia Rosé tao amin'ny video iray ny hoe tsy miaraka amin'olona mahantra aho rehefa mahatsapa tena fa anatin'ny fahasahiranana sy fahantrana dia aza mikoty akory. Fitiavana eritreretinao atolotra ho ahy ho ano ho anareo mianakavy hoy hafatra izay nambarany ity vehivavy ity. Be dia be moa ny lehilahy izay disy fanantenana satria izany Zatia Rosé izany raha araka ny kajikajy izay navoakany ireo lehilahy ao amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny vehivavy izay tena tsara tarehy ao a Madagasikara raha izany vehivavy Zatia Rosé izany ary anisan'ny vehivavy izay tena be mpaniry indrindra ary be mpikoty indrindra ihany koa rariny loatra raha toa ka disy fanantenana ireo voay rehetra. Ity anankiray izay ho resantsika ity dia anisan'ny zavatra izay tena mampanao hoe merci président ary anisan'ny zavatra izay tena tsy ahaizana ny tsy saotra ny fitondram-panjakana izay taritin'ny filoha Andry Rajoelina ary ny gouvernement Antsain Christian. Tsy inona moa izy ity dia diovin'ny commune urbaine Antananarivo ny tsena eny Anosy-be. Raikitra ny fanadiovana ny tsena eny Anosy-be ny androany tonga teny antoerana ny commune urbaine Antananarivo manala ireo mpivarotra amoron-dalana rehetra. Nohon' izany dia tsy hainy tsy saotra ny fitondram-panjakana izay taritin'ny filoha Andry Rajoelina indrindra ny gouvernement Antsain Christian. Merci président, merci ny fitondram-panjakana. Fa ity dia anisan'ny tsara ho fantatra ity anankiray ity resaka adihevitra mangotraka. Be dia be ny olona miandry an'ity adihevitra mangotrakotraka ity satria nilaza i Ridza Soamanana fa
Ho avy tsy ho ela ny débat mangotraka izay hiarahana amin'ny koto lehilahy Mahitsoambo eto amin'ny tambanjotra an-tserasera Facebook izay hiadinkevitra mikasika ny éducation sy ny langy taoriany ireny resabe mahakasika ilay misy Madagasikara ireny. Izany mo anisan'ny fanambarana izay nataony Rija Soamanana koa dia andrasany maro izany ady hevitra mangotrakotraka izany. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika any koto lehilahy Mahitsoambo iny dia andeha resika hiresaka kely ny mikasika député Amady. Anisan'ny nahazo tehaka ary anisan'ny nahazo dira ihany koa ity solombavambahoaka ity satria nanao arrosage tamin'ny fahalaniany izy, tsy mba namono omby ary tsy mba nanome vary masaka fa nanamboatra ity sekoly efa simba ity. Naro araka izany ny olona nametra-panontaniana ny hoe iza aminareo député ireo no mba hoe nanao arrosage fa lany tamin'ny fifidianana dia lycée efa rava tsy nisy nanamboatra intsony no natsangana namboarina indray fa tsy hoe namono omby na nanome vary masaka ireo olona ny fidy anareo. Tsy vary na omby natoaka ho atao sakafo indray andro dia ravany andro niny ihany no atao arrosage atolotra ho anareo vahoaka eto mitsinjo fa fotodrafitrasa ho any zanakareo raha hatr'izay. Tsy nisy nanamboatra izy io ary efa amantaona no rava fa ho vitaintsika tsara tarehy hoe ity solombavambahoaka Amady izay voafidy tamin'ny anarany tsy miankina tao amin'ny distrikany mitsinjo ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny solombavambahoaka Amady iny ndeha resika hijery kely ny fanambarana izay nataony filoha Andry Rajoelina ny Omaly. Noraisiko ny taratasy manendry ireo masivovo vavony Italia tsy iza moa izany fa Andriamatoa Alberto Vexi sy Rwanda Andriamatoa Emmanuel hiasa eto a Madagasikara hoy fanambarana izay nataony ty filoha Andry Rajoelina ity. Ary anisan'ny nambarana ihany koa ny hoe ny fanamafisana ny fiarahamiasantsika amin'ny ireo firenena vahiny dia hanafaingana ny fizotra ny tetikasantsika entina hampandrosoana haingana ny firenena. Ary nandritra io fionana io ihany koa no nanazavany filoha Andry Rajoelina ny hoe laharam-pahamehana amin'izany fiarahamiasa izany ny sehatra fotodrafitrasa ary ny fizahantany ny fanodinana ireo vokatra azo avy amin'ny fambolena. Izany sy zany moa ny hafatra izay nambarany filoham-pirenena ny Omaly mikasika an'ity taratasy manendry ireo masivovo vavony Italia sy Rwanda izay hiasa ao a Madagasikara. Zay ihany koa ny mikasika aniny filoha Andry Rajoelina iny ndeha resika hilaza kely an'ity vaovao maneran-tany ity anisan'ny tena nahagaga ny maro. Enina amby sivifolo sy efajato tapitrisa metra kibo ny haben'ny olona rehetra maneran-tany raha potipotika ohatrany totokena ka atambatra ho bolety araka ny kajikajy nataony manampahaizana iray tany ivelan'ny tany ny taona 2024. Kajikajy matematika amin'ny lanja sy ny haben'ny hena anaovana bolety no nahazahoany an'io isa io. Ny hambaramparanatsika an'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ireto sary hitantsika ireto any Ambila Lemaitso moa ireto sary ireto any amin'iny fagitra antsinanan'ny Madagasikara any no misy azy toerana kanto dia kanto no sady afaka anaovana fialan-tsasatra. Zarainay moa izy ity sao de misy lina ary sao de misy tehitsidika an'ity toerana mahafinaritra ity. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavianay ny resaka metra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.